Aty amin'ny faritasitsika zao, fokotanana Parbohitra, commune rurale Mandiavato, district Miarinarivo, 20 km miala Antananarivo. Toetany volkanika ny eto, mbola tsy de mijaly rano na de eo ary ny fioavan'ny toetrandro. Mamokatra vary, mamokatra légumes ary mety koa amin'ny voamaina isan-karazany. Zao ny rakototra manana Gemerolan, filohan'ny filakevim-pitantanana ny Fikotamy mpikambana eo anivon'ny filakevim-pitantanana amin'ny fifata, mpamboly vary, mpamboly ovy, mpiompy akoho gasy, efa manomboka mamokatra voasary sy miompy trondro amin'izao fotoana zao. Tanin'olo vaky tamin'ny ray aman-dreny ity tany ity ary efa namokarany ovy tamin'izany fotoana zany. Kely anefa nivokatra noho ny tsy fihina masom-boly. Sahirandreo tantany tady masom-boly satria dia masom-boly tsy fatapototra no hita. Lazaiko aminareo fa efa tena naika resy ty famokarana ovy ity nefa dia laharana faharoa aorianan'ny vary ary manampy be dia be ny tantsaha amin'ny resaka tsy fanjarian-tsakafo ety ambanivohitra. Talohan'ny nandraisako azy ity dia niofana teny amin'ny CFL momba ny famokarana masom-boly ovy, ny fitantanana vokatra, ny fampitomboana vokatra, ny teknika agroekôlôjia. Mampiatra ny fomba fambolena agroekôlôjika ohatra ny compost sy ny rakomaina. Vokatra miakatra eto dia agroekôlôjika. Taloha dia 200 kg masom-boly ovy vokatro. Amin'izao fotoana izao dia efa tafakatra 2 taona sy 200 zany ao anatin'ny tany 5 ara. Tsy izay abetsahany loatra izay no jerena fa ny kalitao amin'ny vokatra. Marina manko fa manaraka teknika izy io, manomboka hatrany amin'ny fisafidianana ny tany, fikarakarana ka hatrany amin'ny fiotazana araka ny fiofanana azy tany anivon'ny CFL. Tonga te fotony mihitsy manaraka sy manoro ireo teknika rehetra mandra-piakatry ny vokatra. Teo ny fahazamanao sy ny teknika amin'ny fanapariana an'ireo masom-boly fatam-piheviana ho an'ireo fikambanana tantsaha sy amin'ny vidiny mirary. Taloha dia ampahan-kely ny tany teto ihany ny voavoly, fa ankehitriny dia efa nihitatra be izany. Ary tsy ny tany ihany fa ny vokatra ihany koa. Dia efa noroso amin'ny famokarana voasary zao ankehitriny noho ny tombony azoko tamin'ireo famokarana masom-boly ovy. Zaho afaka nampianatra ny zanako any amin'ny privé ary efa misy mianatra any Antananarivo. Tsy izaho sy ny ankonako irery no nahazo tombontsoa fa afa-pahasaranana koa ireo fikambanana mipetraka ny fampitokisana eo aminay amin'ny lanjan'ny ovy sy ny kalitaony. Ankoatr'izay moa dia maniry ny tenako ny partahan'ireo karazana masom-boly ovy maro samihafa satria betsaka ny filantsena. Ny eto amiko manko zao dia mbola karazana masom-boly ovy meva sy maneva no hita eto. Maniry ny hamaron'ny fikambanana tantsaha satria ao anatin'izy ireny no ahitana vahaolana na masom-boly na tsena, ao koa ny fampizarana traikefa satria ny hamaty ihany na ny tanjona. Irariko ny hiparitahan'izany any amin'ny faritra samihafa.